water park aty amin'ny toerana atao hoe GP. Tsara dia tsara ity toerana ity zany satria dia misy ny toerana izay afaka ialana sasatra zany amin'ny alalan'ny rano na ny hydrothérapie zany hoe ny fitsaboan-tena zany amin'ny alalan'ny rano. Ka misy asany be dia be mihitsy zany ny rano mafana amin'ny fahasalamantsika olombelona. Ka ny horesahako an'io zany dia ny momban'ny intestin irritable na ny vavony mikorotana, ny kibo mikorotana izany na ny ataontsika hoe zany hoe tsy fahalevonakana. Maro dia maro zany ny fikarohana momban'io intestin irritable io, kanefa hatramin'izao zany dia mbola tsy tena fantatra mazava ny tena anton'io karazana aretin'io. Ka nefa dia misy olona maro dia maro tokoa zany novoan'io intestin irritable io. Ny hoanay dokotera moa zany dia matetika hoe aingana dia aingana zany zahay amin'ny fanaovana ny prescription ny antidépresseur. Kanefa raha ny tenako manokana zany dia tsy tokony andeha any amin'izay vahaolana zany satria ny antidépresseur dia zavatra soulager ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny zany fa tsy tena misoroka hoe inona marina ny anton'ny aretina iray. Ka ny expérience izay hitako zany partageko aminareo eto ny hoe mila manova fomba fiainana zany, mila manova mode de vie ny olona izay manana olana eo amin'ny fitaovam-pandevonan-kanina. Izany hoe mila misakafo tsara, izay sakafo zakan'ny vavoninao zany, sakafo ara-pahasalamana, ary mila ihany koa ny fanaovana fanetseam-batana, ny fampitonina ny saina, ary indrindrandrindra zany dia ny fanaovana ny remise en forme ohatran'izao ataoko izao zany dia amin'ny 20 million izany satria manampy dia manampy zany ny fitsaboan-tena amin'ny alalan'ny rano mafana satria ny rano mafana izay miaraka amin'ny jet d'eau zany dia manampy dia manampy ny jet d'eau zany dia manampy amin'ny fanorana ny kibo zany. Ka ny intestin irritable zany dia karazana fanaitainana eo amin'ny kibony zany, alifeny bivoka ny kibo ary dia reraka ilay olona izay voany ary mety miverimbery ny zavatra io. Manaraka an'izany koa zany dia mety marary angoho matetitetika ihany koa ilay olona, mety mitohana na constipé zany na mety ihany koa mivalaka ary dia manaraka hatrany zany ny ataontsika hoe malaita na ny hoe tsy azoazon'ny olona mihitsy zany ny vatany. Kanefa dia raha miverimberina zany zay karazan-javatra zay dia mandreraka ny olona izay iarana. Ka io karazan-javatra io zany dia zavatra sarotra dia sarotra mihitsy zany ny fitsaboana ny karazana aretina io satria dia rehefa tao ny karazana fitiliana amin'ny tsinay sy ny vavony dia matetika tsisy ny ao amin'ilay olona. Ohatra hoe atao colonoscopie, atao ny gastroscopie dia tsy ahitana n'inona mihitsy nefa ilay olona dia marary foana ny kibo, marary matetika dia eo amin'ny
olombelona koa zany a dia mila madio foana zany satria raha vao mianatra zany a ao anatin'ny fiainantsika olombelona ny zavatra maloto a dia manjary miintoxique ny tenantsika ray manontolo zany zavatra zany ka mety miteraka aretina maro dia maro. Eo ihany koa zany a ny ataontsika hoe ny kipo feno rivotra, ny kipo izay marary foana zany a dia zany zavatra rehetrarehetra zany a dia mety manelingelina atsika amin'ny asa mandrara amin'ny fiainana andavanandro na ny fifandraisana amin'ny mpiara-monina zany a dia mety animba ny fifandraisana satria raha ohatra ka kizikizitina foana ny olona anankiray a sy azony tsara ny aina dia mety zany zavatra rehetrarehetra izany zany a animba ny ataontsika hoe zany hoe communication na ny fifandraisana amin'ny ray olona manodidina zany. Eo zany a ny resaka sakafo efa nazavaiko teto a matetika zany a ireo karazana ireo a dia tsy mahazaka ny atao hoe gluten na ny rononomby a dia azo soloina lait de soya io zany ary matetika koa zany a tsy mahazaka ny atao hoe fromage sisa zany dia eo amin'ny resaka sakafo zany a no mila jerena akaiky tsaratsara kokoa zany a ny hoe mihinana karazana lasopy matetika miaraka amin'ny legioma zavatra mora levonina zany. Misy ihany koa ireny ataontsika hoe zany paty sans gluten miaraka amin'ny legioma. Ny henan'omby zany a tsy dia tsara loatra ny fihinanana azy matetika fa ny trondro zany a no tsaratsara kokoa ho an'ny olona izay manan'olana eo amin'ny taova fandevona-kanina izany. Eo ihany koa ny fanaovana fanetseham-batana sahala amin'ireny efa seho ampetireny foana zany a dia ny fanaovana ny danse aérobika, ny la marche, natation tsara be tsara zany a reny zavatra rehetrarehetra ireny a ny fakana rivotra madio a ny fialana sasatra matetiketika zany a amin'ny fotoana matety azy dia mety manampy betsaka zany zany a dia ny fahaizana mamany olana amin'ny fiainana, ny fanaovana ny méditation, ny fitokranana zany a mba ahafahana manana saina tombo ka zany zavatra rehetrarehetra izany a dia tantaraina dia ohatrany hoe mora kanefa dia ianao ihany a ianao tokontena no mahafantatra ihany koa inona ny zavatra tsy zakanao. Rehefa misy zany a ny hoe fotoana mampihetsika ny aretin-kibo zany a dia tokony fantarinao zany hoe inona sy inona daholo ny zavatra nohaninao mety sy zakanao. Ao ihany koa zany a ny fihinanana siramamy be loatra dia tsy tsara ho an'ny olona izay a voan'ny intestin irritable dia ny fanaovana karazana fifadian-kanina. Ny fifadian-kanina io moa zany a dia mbola ho azavaiko amin'ny antsikiriany a rehefa amin'ny émission manaraka satria miteraka karazana fifandirana zany io a eo amin'ny mpitsabo na izay samy mpitsabo zany a dia fanditra amin'io kanefa dia maro zany a ny zavatra izay a soloan'ny fifadian-kanina zany hoe rehefa tsapanao fa mikorotana zany a ny vavony a dia tsaratsara ngamba ny hoe tsy misakafo mihitsy zany a mandritry ny 24 heures fa dia misotro rano ary dia manao ny karazana concentration na ny méditation zany a mba ahafahana mametraka ny fandevona-kanina mba ahafahana zany a ny manome
satria ohatry ny milina ihany koa io a masinina izay miodina ary dia mahalala reraka ary mahalala ihany koa ny sakafo izay tsy tiana ka amin'izay fotoana izay zany ianao a dia mamela azy zany a en repos ka mitondra karazana fitoniana goavana de goavana ary mandio ihany koa zany a mitsinay io karazana pratika io eka misy ihany izy koa zany a ny ataontsika hoe fivadikanina izay afaka ataonao ohatra hoe sakafo ara-dalàna ianao zany a mandra-patongany amin'ny valora alina dia manomboka eo zany ianao a dia avelanao zany izy manao repos mitaovam-pandevona-kanina dia tsy misakafo ianao zany a fa afaka misotro rano a dia amin'ny 12 atoandro zany ianao a zay vao mandray sakafo ka zay fomba fanao zay zany a dia mandio ny tsinay ary dia mampatsilo ny saina izany hoe misy ifandraisany a ny saina sy ny taovam-pandevona-kanina satria rehefa mikorotana ny taovam-pandevona-kanina rehefa maloto ny tsinay a dia misy fiantraikany zany zavatra rehetrarehetra izany a any amin'ny saintsika olombelona tsy miasa tsara ny saintsika olombelona ka mety mametra-panontaniana ianao hoe efa aty amin'ny toerana tsy ampy sakafo ve dia mbola anao an'izany zavatra teneninao zany ndray fifandiakanina zany ny valiteny zany a dia ianao ihany mahafantatra amin'izay ianao tompotena ihany satria raha ohatra ka mikorotana foana ny fitaovam-pandevona-kaninao a dia misy zavatra tsy mandeha zany ao aminao misy zavatra tsy ekeniny vatanao misy zavatra tsy ekeniny vavoninao ny sakafo ampidirinao ao misy repos tokony apetraka aminy mety ny sakafo be loatra ianao zany zavatra rehetrarehetra izany a dia zavatra tsara jerenakaiko satria rehefa natao fikaroana dia maro amin'ireo karazan'olona izay ataontsika hoe délinquant na mania ireo zany a dia olona mikorotana vavony mikorotana kipo ao anatin'izany ohatra ny fandraisana zava-mahadomelona ny fifohana sigara ny fisotroana toaka ary ny taux de criminalité na ny famonoana olona koa zany a dia rehefa natao fikaroana dia maro amin'ireo ireo a no mikorotana vavony ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia entiko fotsiny a hitariana ny saina hitarian'ny saintsika rehetrarehetra fa ilaina dia ilaina zany a ny mandamina ny saina ny vatana ary ny fanahiny mbola apahany fisantarana fotsiny a izay a atolotra anareo eto izay zany a ny amin'ny mombany ataontsika hoe intestin irritable na ny vavony mikorotana satria dia maro ihany koa ny zavatra teraka izay a toy ny diabeta ny hypertension artérielle ny cholestérol ny arthrose ny aretina izay ateraky ny ataontsika hoe zany manaitaina ny vatana ray manontolo ny osatra reny zavatra rehetrarehetra ireny a dia matetika avy amin'ny kiry mikorotana ary eo ihany koa ny faharerahan-tsaina toy ny dépression nerveuse sy ny homamiadana dia toy izay indray klasy vavy no azona tolotra anao anio manao fa bonnement